2024 ity dia taona hafakely satria vao manomboka dia horohorontany, vao manomboka dia miantona ny orana, vao manomboka dia miakatra ny fitompiana. Izany no tsena ny malagasy ary izany no niandry antsika tamin'ity taona 2024 ity. Ireny rehetrareny miampy ny fahasahiranana andavanandro sy ireo trangam-piainana samihafa mitambesatra amin'ny vahoaka dia tozary mampitanondrika ny malagasy. Tao mahatsiaro tsy mahita izay farana, tao mahatsiaro tsy misy mirara, tao mahatsiaro ilay teny mpanao politika malaza izay manao hoe mivoaka maraina tsy lasan-davitra ohatry ny akory vahoaka malagasy. Taiza ahoana tokoa moa no tsy ho toy izany ny vahoaka? Taiza mbola nisy vidim-bary loatra ny 2000 raha tsy tamin'ity 2024 ity. Nefa reny vary reny nangonina tany amin'ny Katsaka tamin'ny vidiny 700 ariary, 900 ariary ary misy aza 500 ariary kalao tamin'ny akotry. Voatery mivarotra mora moa ny Katsaka satria ankoatry ny fahasahiranana andavanandro tsy azo ialana dia tsapa ary tsapana atao marina fa amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra eto amintsika no manafatra vary ny mpanafatra ary dia midina ny vokatra ny Katsaka. Ary mampalahelo satria ny Katsaka izay mifofotra mandritry ny herintaona dia voambaka fa olombitsy ao anatin'ny fotoana fohy no mahazo tombony amin'izany zavatra. Ka hoy izay hoe aza tao tahaka ny angady hoe ny lela mitomboka amin'ny tany sasana amin'ny rano fa ny zarany tsy misy potaka hosorana menaka. Ankapobeny ny fiainam-pirenena mety manao tokoa ny mpitondra, mety tsy mandriany tsy mandriany, saingy raha miresaka ely fotony sely amin'ny vahoaka ianao hatrany antrimo ka tsy any avaratra, hatrany andrefana ka hatrany antsinanana dia izao valy tenin'ny vahoaka tsy mandeha ny raharaha-pirenena eto Madagasikara. Atao ny ady amin'ny kolikoly vao mainka ambony, atao ny fanjakana tsara tatana vao mainka akabotaraka, atao ny fifidianana varalila fikarakarana, jerena ny sosialin'ny vahoaka vao mainka amin'ny korosy ny fiainana. Raha mahitsy izany fa tsy izay no mamoaka. Mety isy teny mandeha tsara io hoe reny angamba ny tonga ilay fitenenana hoe mandaingy rano ilay boka ny sasany. Jerena ny rano ratsy le tare, tsy mety manaingy izy fa ratsy le tare. Tokolasy tokovavy no marina be tsy mikaza fotsiny fa matetika rehefa manao hevitra dia miantso hatrany ny fifanatoana ny samy malagasy ahitana izay hevitra iombonana ampandrosoana ny firenena sy voala amin'izao fahasahiranana izao. Izay raha teo ny hevitry ny hoe marina manapa-kevitra iombonana ho an'ny fampandrosoana. Nateo azy izany antso natao izany dia toy ny nanao antso ny hevitra ihany izahay. Ny fotoana nefa mandeha ihany, tsy afaka miandry antsika amin'ny fotoana fa dia hoy ny marina hoe ampy angamba izay. Noho izany ny marina dia manambara antsika fa mivonona ny ray ny fitantanana amin'ny firenena ary andray an-tsara ny fifidianana rehetra izay ho avy. Parti d'alternance amin'ny marina izany hoe izy ilay atoko ambiny toerana eo. Manana vahaolana amin'ny olana samihafa ny tanysaintsika samihafa ireo ny marina tsy mitsahatra mitondolo karika ahoana ilay anavotana an'ity firenena ity. Marina ololaza atao be ny tanàna sy mpanolontsaina porofonyizany misy vitsivitsy tongeto. Marina afaka mandray andraikitra eo anivon'ny faritra sy ny faritany. Betsaka ny afaka misahana ny asa sy olom-bavam-bahoaka sy ny olona. Tsy vitsy koa ny azo atao minisitra. Atao aloha ny fifidianana chef-tany izay mifepetra fotoana. Manerana ny misy. Fifidianana chef-tany voafidim-bahoaka ny manakasy ilay mifotona. Sady fanajana ny vahoaka izany no fanoresakasina ilay chef-tany. Ireo chef-tany ireo ny karakara ny misy fifidianana ary izay ampidirinao anatin'isy ka dia tsy tokony ho latsaka raha tsy hoe angamba misy ny voloa na hoe olona voasoratra eo.
faharoa ny fepetra faharoa takiny marina fifidianana demokratika dia mitady fahalalahana manao hevitra sy fahalalahana miady hevitra raha tonga demokratika. Noho izany izay dia mitady ny fisokafan'ny aina manjery-panjakana sy ny sehatra ahafahana manao hevitra ahafahan'ny olo-pirenena sy ny tarika politika miady hevitra ny amin'izay asoa firenena. Ataovy mazava fitsipotalo fepetra fahatelo zay. Maro ny atrikasa nandiniana hoe ahoana ny amin'ny fifidianana inona ny anatsarantsika azy, ahoana ny isorohana ny olana ao aoriana amin'ny fifidianana. Maro ny hevitra tonga tany ary ny marina dia tonga hevitra maro tamin'izany atrikasa samihafa izany. Naniaraka tamin'ny PNUD io, naniaraka tamin'ny OIF io, naniaraka tamin'ny mpiara-monina hafa io. Dia hoy izay hoe azao ny hevitry ny maro momba an'ireny fanatsarana anaty fifidianana ireny, fa izay ny antoka voalohany isiany fifidianana amin'ny eto amintsika. Fepetra fahaefatra rovina ny fifidianana sy marina dia miteny avoay mazava ny daty fifidianana fa efa fotoana izao. Sy izy anao rehefa miaraka fanangana mantsy ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena satria niaraka amin'ny fidiny izy tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa. Ataovy mazava izy anao rehefa aloha, ataovy mazava ny tsipotalo. Ary ny fepetra fahatelo fatsiny kely indrindra izao, mila maka-lesona tamin'ny tantara isika. Ny fitondrana izay mikarakara fifidianana teto hatramin'ny tantara amin'ny premier république dia mampiasa trano ny fahefam-panjakana andaniana azy, ary izay ny zavatra ataony izay mitondra fanjakana izay no niteraka krizy teto amin'ny firenena, na 2 na 1 na 1 sy 4 na 5 ka raha tiantsika isorohana ny krizy lehibe mety hitranga ao aoriana fifidianana satria samy tsisy anaiky eo rehefa misy zavatra tsy maty. Dia hoy izay aminareo filohan'ny repoblika hoe tsaratsara ho anao no mipetraka ho ray aman-dren'ny firenena fa tsy mipetsaky fidirana. Fahendrena sy finiavana politika ny takiana amin'izany, ary mino izay fahanana ny filoham-pirenena izany. Raha ireo fepetra ireo no tanteraka azo antoka kokoa ny ilamina ny tany sy ny firenena. Misaotra tokola makasika.